Mbola zaza dia efa tao anatina resaka fivavahana. Tamin'izany rehefa tonga ny krismasy dia mafana fo mihitsy mianatra hira, manao kilalao, manao tsianjery. Dia tena mitarika foana tamin'izany fotoana izany. Dia niakatra ny fahatanorana, dia nanao sekoly alahady. Dia avy eo niditra tao amin'ny chorale. Izany hoe efa taty anatiko mihitsy izany ilay fitiavana hivavaka, ilay fitiavana hoe hiaraka amin'Andriamanitra. Fa tao anatin'izany rehetrarehetra izany tena tsy nahafantatra ny ninona mihitsy aho. Tsisy fantatra izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa isaky ny lahady aho vao manokatra baiboly, isaky ny lahady aho vao mivavaka. Tena tsy nahafantatra ny ninona e, ary tao anatina fahotana, lainga madinidinika, mangalangalatra kely, nataoko daholo izany. Rehefa niakatra teo anatin'ny fahatanorana dia mifanena tamina namana lehilahy. Dia izy no nitarika tao anatina fetin'ny filazantsara anankiray. Dia tao anatin'ny toriteny, niteny ny pasteur hoe izay tean'olo tena ho an'i Jesosy dia mandroso ety aloha. Dia tsy nisalasala ny tena fa avy tonga dia nandroso, dia nanolo tena. Tao anatin'izany fotoana izany tena tsy nisy fantatro mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra, satria tsaroko tsara fa atao ohatran'ny tsy mibebaka akory aho, nefa hoe nanaiky an'i Jesosy teo amin'ny fiainana. Mbola niaina tao anatina fahotana foana. 3 volana taty aoriana dia niroso tamin'ny batisan'ny rano. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany nefa mbola veriko ihany. Fa tsy nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy aho. Ary tsy fantatra akory hoe sitrapon'Andriamanitra izany hoe tokantrano imaso, satria tena niaina tao anatin'izany aho. Tsy mamenatra milaza izany satria maro tokoa ny olona izay ao anatina fombafomba-pivavahana voafatotra izay fomba anankiray izay. Nahafinaritra ny tompo satria tena nongotany teo amiko izay fahotana izay fa nesorony tao amin'le fombafomba, izany hoe ilay mivavaka nefa ao anatina fahotana ihany. Dia nesorony teo amiko le tokantrano imaso. Dia avy eo nandritry ny 10 taona tena notefeny Jesosy ahako. Izany hoe tena hita mihitsy izany le etaeta taty anatiko hoe hivavaka. Tena mpandinika amin'ny fo izy dia fantany izany. Fotoana kely taty aoriana tena nifanena tamin'i Jesosy aho. Ary teo nahafantarako hoe izay marina le mivavaka satria niala le voaly teo amin'ny masoko. Nahafantarako ny tena marina, nahafantarako ny tena sitrapon'Andriamanitra, satria ny porofo ilazako aminao an'izany alako le fahotana izay niainako taloha. Tena naharikoriko ary nanenina mitomany isaky ny mahatsiaro hoe za dia nanao an'izany zavatra izany. Hay tena hitan'i Jesosy le fo izay mangetaeta mitady anazy. Dia tena ambarako aminao amin'izao fotoana izao fa ny fombafomba-pivavahana tena mamatotra. Fombafomba-pivavahana manary any amin'ny elo. Fombafomba-pivavahana tena manangeja, tsy ahafantaranao ny zavatra rehetra. Fa rehefa tena Jesosy no manafaka, mbola veriko ihany rehefa tena Jesosy mifanena taminao dia afaka ianao. Tsy atoko mpivavahana fa Jesosy ilay fahamarinana. Dia izy no nahafantarako ny fahamarinana rehetra dia nahatoy izao ary mbola veriko ihany fa tena mahiratra ny masoko ankehitriny dia tena mahita hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra. Faly ary tena manjaka tao anatiko ny fitsaharana, ny fiadanana, ny fifaliana rehetra izay nikatsahako tamin'ny taona lasa rehetra tany aloha tany. Tena ananako izany ankehitriny. Dia mbola veriko ihany fa ny fombafomba-pivavahana izay tena tsisy ilana anazy tsisy ilana anazy mihitsy. Fa za izao ny tena nahita ilay fahamarinana ary niala tao anatin'izany atao hoe fahazarana mivavaka miaraka amin'i Jesosy izany. Ary rehefa tena Jesosy ilay mpanafaka no mifanena dia tena afaka tanteraka. Dia averiko any amin'i Jesosy ny voninahitra satria tena olona vaovao ankehitriny miaraka aminazy ary tena miaina ao anatin'izany hoe fatahorana an'Andriamanitra mihitsy. Dia averiko any amin'i Jesosy ny voninahitra rehetrarehetra satria izy ny mpanafaka.